Nisehoana tranganaretina mahazo ny ombivavim-peronono ny tao amin'ny faritra Vakinakaratra sy ny manodidina nanomboka ny volana Oktobra 2024 lasa teo. Mahatsiaro sahirana sy vomafy ireo mpiompy noho ity aretin'omby ity ka mila vonjy amin'ny fitondram-panjakana. Ny fisehoan'le aretina somary mikoaka izy aloha amin'ny voalohany, afaka adiny enina orinana iny izy dia mivalana mipirihitra ary malaikioana. Misy température ao anatin'izay fotoana izay. Fa rehefa mivalana izy dia miala ilay température aloha. Ny fahavoazana lehibe, ny omby manome 20 litres tonga dia 2 litres na 3 litres sisa ny ronono azo aminy. Ary ilay omby malaina mihetsika fa tsy tena mazoto mihinana. Fahavoazana faharoa koa tsy ny omby vavy ronono rehetrarehetra koa ny rery no voa fa hatramin'ny omby saretin'ny tatsaha rehetrarehetra voa daholo. Enina ny omby ompiako voa daholo izy rehetrarehetra. Maty aloha mbola tsy nisy. Nijery fotony ny tena zava-misy ny solotenan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary napafantatra tamin'ny mpanao gazety ny tena zava-misy marina ny zoma 13 Novambra 2024 lasa teo. Ampahafantarana voalohany nayanona ny aretina io tonga teto anivon'ny Ministera misahana ny Fiompiana dia tamin'ny 20 ny volana Oktobra. Ny ampitson'io ihany dia nanatanteraka fidinana tany amin'ireo toerana misy an'ilay fanambarana sy fitarainana ny avy eo anivon'ny fitaleovam-paritra misahana ny fambolena sy ny Fiompiana ny Vakinakaratra, eo ihany koa ny sampandraraparitra misahana ny Fiompiana, indrindrandrindra ireo vétérinaire rehetra miara-miasa amin'ny ministère avy any amin'izany faritra lazaintsika zany dia nanatanteraka ny fanaovana ny prélèvement, fijerena ny fahasalaman'ilay biby sy ny misy avisana zany mety karazana aretina na azo an'ireny biby ireny sy afana ihany koa manamarina an'izay mety efa nahindrareo rehefa nahazo an'ilay valin'ny fitiliana sy rehefa avy nanao an'izay fidinana fotony izay ny vétérinaire dia teo an'eo ihany dia nanapa-kevitra ny andraisana tanana aloha ny fitsaboana an'ireny biby ireny mba isorohana ny mety fiparitahan'ilay valana aretina indrindrandrindra ihany koa ary mba hiarovana an'ireo biby izay fantatsika tsara fa tsika moa samy mpisehatra ao anatin'izany Fiompiana omby vavim-peronono zany nisy tetikasan'ny fanjakana malagasy nanafatra an'izany omby vavim-peronono zany mba hitondrana indray fanatsarana ny taranaka ireo omby vavim-peronono eto Madagasikara izay hitatsika fa manomboka miena ny performance manomboka miatsy dia misy tsony ny raha sy tena hoe performante amina famokarana ronono ka mba hiarovana an'izany dia tsy maintsy nandray an'izay fepetra izay avy eo anivon'ny ministère misahana ny Fiompiana zany mba ahafahana manampy an'ireo mpiompy aloha hiady amin'izany aretina nahazo ny biby fiompiny zany ary indrindrandrindra ihany koa mba ahafahana mihazo an'ireo omby vavy peronono vao tonga no afaratsika ireo mba tsy andray an'izany valana aretina zany. Araka ny nambara moa dia sahala amin'ny aretina rehetra ihany io rehefa miseho misy misy fieritreretana avy any anivon'ireo mpitsabo. Ny mahakasika an'izay efa vita teny anivon'ny laboratoiran'ny ministère aloha nafana nanaprova le hoe hémoparasite no antony ray anisany natonga an'ilay aretina. Fanazanana zany misy ihany koa ireo fitiliana hafa izay mbola eo ampiandrasana ny valiny moa zany tsika tanterahana amin'ny zao fotoana zao. Eo anatrehan'ny zavatra nitenenina taty moa zany dia misaotra betsaka fitondram-panjakana aloha zay eo amin'ny fanomezana fanafody zava-dehibe ho anay zay satria zay ny tena maravesatra any amin'ilay mpiompy any satria na nividianany fanafody aza tsy misy efa zavatra goavana be zay dia misaotra betsaka ny fitondram-panjakana eo anatrehan'izay fandraisana raikitra zay. Velombolo ireo tatsaha-mpiompy satria niaino ny fitarainany ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Satria ny anhitatra ilay aretina betsaka ny fitarainana azo zany hoe rehefa mitena miamitatra dia mikisaka ny tanàna izay ahitana anazy anisany voatonona amin'izany moa any amin'ny faritra Betafo iny sy ny manodidina dia efa misy zany fandraisana andraikitra ankoatran'ny fanomezana atsika mpiompy an'ireo vétérinaire mpitsabo biby izay mpiara-miasa amin'ny ministère na ilay antsoina hoe vétérinaire sanitaire na vétérinaire mandataire
dia misy ihany koa mobilisation an'ilay hoe fonds d'urgence eo anivon'ny fel na le fonds de l'élevage izay ankasitrahana moa ny tale généraly misanany zany sy ny toromarika avy amin'Andriamatoa ministra ny ampiatsenan'izay fonds d'urgence zay mba ahafahana manoana sy manampy atsika rehetra piopia izay misedra olana noho ny fandalovan'izay valanaretina zay mba ahafahana hanamorana n'ilay fiaditsika amin'ilay valanaretina satria tsy adiny ministère samirery zany fa tsika rehetra mifanometanana no ahafahana mahazo vokatra tsaratsara kokoa amin'izany. Zany no natao dia no fahatsapana fa anisany fivoahana ety ivelany ataon'ilay aretina mahazo an'ilay ombivavy be ronono sy ilay omby fiopitsika ny fiainan'ilay performance na ilay fiainan'ilay vokatra ronono ka noho zany dia fantatra fa tsy maintsy misy fatiantoka ra économique zany sedrain'ireo piompy ombivavy be ronono reo dia mba ahafahana manampy an'izy ireo ivohitra sy hiala iady amin'izany aretina zany no mahatonga an'izay fonds d'urgence zay mobilisena. Ny fomba anaovana anazy moa dia izay fanafody rehetra lazaindreo dokotera vétérinaire fa tokony ilaina nanarana n'ilay protocole nitapahana hatramin'ny 27 ny volana octobre fantatra fa azo iadina amin'io valanaretina io dia nanao karazana prépositionnement ny eto amin'ivon'ny ministère napetraka eny amin'ny sampandrarà misahana ny fiompiana any anivon'ny faritra Vakinakaratra izay mifandray mivantana amin'ireo vétérinaire sanitaire mpitsabo ny biby fiompitsika reo ka raha ohatra ka misy ilana n'izany fanafody zany mba ahafahana manao an'ilay fitsaboana dia anjara an'ireo vétérinaire sanitaire reo no manantona ny lehibe ny sampandraraparitra ao Vakinakaratra maka an'ilay fanafody ahafahana manolotra sy manome an'ilay izy an'ilay biby fiompy mba ho fitsaboana azy. Marina fa tsy mbola nisy ny omby maty vokatra ity aretina ity rehefa manomboka misy ny fahasitranan'ireo omby izay voatsabo.